Mametraka ny aya indry amin'ny mety akaran'ny vidin'ny herinaratra sy ny rano ny mpanjifa taorina ny fanambarana izay nataony tale general tahirim-bola mpanjakana etsy ankilany. Tondra fanazavana makasika izay ny tompona ndraiky raha veonivony Jirama. Na dia mbola tombatombana ihany aza ny fanapahan'ny fanjakana ny fanampiana na ny subvention izay omeny fanjakana ny Jirama sy ny sehatry ny solika dia miteraka resabe izany. Ny gazety Boky Tahir avoaka ny sapan-drarany tahirim-bola mpanjakana izay mikendry ny hitondra fangarahana eo amin'ny fitantanam-bola dia nilaza fa tsy ho mandrakizay ny ahafahan'ny fanjakana hitondra fanampiana ho an'ny solika sy ny Jirama. Raha ny fanamariana izay noentin'ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny Jirama dia betsaka ireo izay mahazo ny fanampiana tahaka izany amin'ny fanjakana ka raha atsahatra ny subvention izay omenan'ny Jirama dia tokony foanana avokoa ireo subvention omenan'ny sehatra hafa toy ny solika, ny fitaterana, ny orinasa Air Madagascar raha tsy laza afa-tireo. Ny fanafoanana izany subvention izany dia midika ihany koa fanafoanana ny gel de prix, izany hoe isy ny fisonotry ny saran-jiro sy ny rano mba tsy hivarotra fatiantoka ny orinasa. Ny saran-jiro sy ny rano dia miankina amin'ny $100, ny vidin'ny pétrole ary ihany koa ny indice de prix à la consommation. Raha zao aloha dia mbola sarotra ny hamaritra ny taha-pisonotry ny jiro sy ny rano raha foanana ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Voalazan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Jirama hatrany fa ny ORE na ny Office de régulation de l'électricité no madanjalanja ny sarany ambany indrindra sy ny ambony indrindra amin'ny jiro sy ny rano. Mikasika ny resaka audit angatahany avy eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana ho fanamariana ny fitovian'ny vola lany sy ny fandaniana solika ohatra dia misy manontany tena ireo mpiasa eo anivon'ny Jirama raha manana fahefana andefa audit any amin'ny Jirama izany ity sapan-draharaha ity.